Commune Tanambe district na Parafaravola kosa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ifampiarana ny tetika sapeurs APS ary ao anatin'ity fandretetiana manaraka ity ary ny andinindiny mahakasika izay. Fomba ofisialy tao amin'ny commune Tanambe e district na Parafaravola ny fampiarana ny tetika sapeurs APS tetika mifandraika amin'ny fametrahana ny fiarina ara-tsakafo sy fiarovana ara-tsosialy ny Tatsa ary ny tetika PHRD Policy Human Resource Development. Un projet d'urgence pour la sécurité alimentaire et la protection sociale dia Alexandran de tetikasa vonjitaitra zany tena tanjona amin'ilay izy dia ny fiarovany tontolo sy ny sanandrika ny asa atao amin'ireny fambolekazo sy ny fanohanana ireo lavaka isan-karazany izay matetika mahatonga ny fasika ho tonga ny amin'ny lemaka zany. Telo taona ny entina ao amin'ny faritra loatra Mangoro izay isan'ny faritra mpamoaka bary nampiarana ny drafitra national BVPI na bassin versant périmètre irrigué. Tombontsoa maro no azon'ireo tantsaha ao amin'ny faritra loatra Mangoro amin'ny alalan'ny fampiarana zao tetikasa zao. Samy teny aminareo kosa ary ataoko hoe tany rendanitra fa io projet PURSAPS napetraka ty io miaraka amin'ny projet PHRD projet Rogoava nareo mpanamby lehibe no apetako fa ato anatin'ny roa taona dia iova tanteraka ny fomba fambolem-bary ary iova tanteraka ny toe-piainana sy ny arena eo am-pelatana vahoaka aty aloha Mangoro. Ny votrana nandritra ny fotoana fa haparitaka manerana ny Madagasikara ireo teknisianina isana ny fampiofanana mikasika ny vary hybride azo avy amin'ny sinoa ka ny faritra loatra Mangoro no isantarana ny tetikasa. Efa nozarain'ny ministera piahy ny fitaovam-piasana sy ny masom-boly. Tafiditra ao anatin'ny politika fanatratrarana ny fiahiana ara-tsakafo eto Madagasikara izao hetsika izao.